Saikatazana namonjy ny trano fiangonana avokoa ireo olom-panjakana teto Madagasikara tamin'izay andron'ny omaly andron'ny Noely zay. Ho an'ny Prime Ministre ny Général Jean Ravelonarivo mianakavy dia teny amin'ny chapelle militaire teny Ivato no nisafidin'izy ireo hanatrika ny fanompom-pivavahana. Araka izany dia tsy nitondra tanapolo izy ireo fa dia nitondra fanampiana ny voatsirambin'ny tanana ho an'ity trano fivavahana ity. Teny amin'ny chapelle militaire Ivato no nisafidy ny ankalazany lamesy ny Krismasy ny Prime Ministre Jean Ravelonarivo omaly. Lamesy izay niarahany nankalaza tamin'ny vady aman-janany ary koa ireo mpiara-miasa akaiky taminy ravantany vonandray ny asa amin'ny mahamiaramilan'ny tafikan-dranomasina azy izy. Raha momba ny jery totika ho amin'ny taona 2024 sy ny vina ho amin'ny taona 2024 izay ataon'ny gouvernement dia nambarany fa afaka 2 herinandro no anambarana izany amin'ny fomba ofisialy. Ny taona 2016 moa dia mbola tsy teny ino lahara-pahamena fa iarahantsika mahalala fa mamarana ny taona isika mbola misy ny bilan zay ho atao aleo aloha mba heno le bilan asa fa mety fa maheno areo fa tamin'ny ala moa zao mba tsy natory mba niheno radio kely dia naheno ny zavatra nalefany mpanao gazety anankiray amin'ny TVM iny nanao karazana résumé tao izy fa misy moa ny fomba ofisialy anaovana an'izany rehefa tonga ny fifampiarabana raha tsy diso tsy hoe afaka 2 herinandro dia isy zany anaovana ny bilan zay vo ilazana ny paikady atao amin'ny taona 2024 sorivo. Tsy tonga ho azy anefa ny nisafidiana ny nankalazana ity lamesy ny Noely ity teny amin'ny chapelle militaire Ivato satria dia manana ny tantarany manokana ho an'ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernement izany. Ny antony safidiko amin'ny chapelle militaire Ivato dia tokana ihany azadiny fa za moa dia général de brigade aérienne ary nanomboako ny carrière ko miaramilana dia ato amin'ny base aéronavale Ivato mpanamory fiaramanidina. Rariny dia rariny kosa raha mba niakatra amin'ny fitondrana ny tenanay ka tonga ny farataona ka eto Madagasikara dia nisafidy anty chapelle militaire ity mba hanamariana ny fiarahana tamin'ireo mpiara-miasa rehetra sy ireo miaramila atao amin'ny tafika anabakabaka zay misy koa moa ny an-dranomasina ato. Zay ny antony safidy manokana ary eto moa zany dia mbola izy koa ny sasany amin'ny manaraka satria ny Prime Ministre dia Prime Ministre ny Malagasy raika amby 20 tapitrisa mahery ka nohony zany dia manararaotra misy anareo télévision sy reto kirakira ny vaovao reto miarahaba ny vahoaka malagasy tsy akanapaka manerana ny nosy noho ny fahatrarany zao krismasy taona 2024 izao mba ho krismasy sambatra ary krismasy tondra fahombiazana fandrosoana tanteraka ary indrindra fifankatiavana eo amin'ny piraitan-drazana malagasy. Tamin'izany fankalazana izany dia nanolotra vola 3 tapitrisa ariary ho an'ity fiangonana ity ny Prime Ministre sy ny vadiny ahafana mankalaza ny fetin'ny Noely sy ny faran'ny taona ao anatin'ny fifaliana sy ny fifankatiavana ranon ambarany.